Miarabantsika rehetra manaraka an'ity horonantsary ity. Amin'ity an'io ty zany tsika de iresaka ary hitondra fomba fijery anankiray mikasika an'le hoe mitaha ve ny razana sa tsy mitaha. Ny zavatra misy am'izao fotoana zao mantsy de lasa ady hevitra be le izy ka zary lasa ho tsinotsiniavina, lasa tsy ho rarahina ny soa izay nomeny teo aloha, indrindra fa ny toetra, ny fanahy, ny fahendrena izay lovantsika tamin'ny teo aloha. Ny fitahiana mantsy de lasa misy fomba fijery anankiray de hoe ny atao hoe mitaha de ny fananam-bola, fananana trano, fananana fiara kanefa tsy voatery izay fa na ny toetra fotsiny ary, na ny fahasalamana fotsiny ary, na ny fomba fisainana fotsiny ary de ahitana hoe ny mitaha ve ny teo aloha sa tsy mitaha. Zay no mahatsara ny hoe ilaina ny mahafantatra hoe avaiza ianao satria tsika rehetrarehetra de tsisy nitrebona avy amin'ny tany na ihany koa hoe nitsotsorika avy any an-danitra fa nanana ny andohantsika daholo tsika rehetra de reny ny andohana reny tsy sanatria akory hoe vongan-javatra fotsiny fa olona nanana fanahy reny nanana sainy reny ary nanana soa toavina reny. Mety hoe olona tsara reny ary be dia be ny zavatra tokony hifandimbiasantsika olombelona zany ety ambany masoandro. Ny maro am'izao fotoana zao indrindra fa ao anatin'ny tontolo izay nidiran'ny fivavahana avy any ivelany de saika mirona amin'ny hoe ny androany sy ny ampitso ary ny fivavaham-bazaha sy ny mombamomba anazy any zany ny tena hoe zava-dehibe. De mampalahelo ankely mahita an'izany olona mahay tetiaran'ilay vazaha any an-dafy zany hoe ohatra hoe i Jesoa zanaky Maria, Maria zanaky Anna, zanaky Anna, misy tetiarana hatrany amin'ny fahaenina amby folo tonga avy any amin'ny Adama, ay ny malagasy tsy anjery. Fa raha vao antanina fotsiny izy hoe iza ny anaran'ny dadabenao de mbola mety ho aina, fa raha ny dadan'ny dadabenao de efa mety sahirana, raha ny dadan'ny dadan'ny dadabenao de efa sahirana satria ny an'ilay vazaha no ny matimatesana fa ny antsika zany lasa nitsinotsiniavina kanefa dia misy fahendrena, misy zavatra be dia be tokony anarantsika amin'ilay olona teo aloha. Ohatra hoe ny anay ohatra no teneniko, rehefa tena mandinika ny tantara zany izahay ohatra de avy amin'ny Andriamanantany, hatreo fotsiny aloha zany no apetrako. De rehefa tena dinihanao zany ny toetran'Andriamanantany zay rahalahan'Andriamanelo de olona mahavita zavatra izy. Ahoana moa zany olona mahavita zavatra zany? Tena nialina anazy Andriamanelo zokiny. Zany hoe normalina zany raha be dia be ny olona hialina anahy. Andriamanantany de olona tia miasa ary tia mamokatra ary mahavita zavatra tsara fa nanamboly saonjo ary izy de nihoatra ny akondro ny zavatra nivoleny, ny saonjo nivoleny zany, ny avony, zany hoe avo be zany le izy. Dikan'izany zah zany satria ny rahan'Andriamanantany no midina aty amiko de zah zany de olona havita zavatra tsara ary hamokatra tsara. Zay zany no ataoko amin'iny de midina indray andry ambonin'olona zanany zay rehefa nisy olana moa zany ny Andriamanantany satria ny elonan'ny olona, ny enjehan'ny olona de ny hafarany vonoiny olona tao alasora mihitsy ary ny hafarany na de efa nitenenina ary izy hoe mialina anao ny zokinao fa mandehany ianao mitsoaka de tsy nety izy. Zany hoe nitoetranay zany zahay zany tsy matahotra mifanena amin'ny zavatra. De ina ihany koa ny zavatra misy rehefa teo lasa izy namory olona de rehefa voriny le olona de natsony ny zokiny de niteny izy hoe zokiko ianao zah mahakatoa anao de io no natao hoe ambomanoa am'izao fotoana zao. Zany hoe mahakatoa ny fanjakana misy, mahakatoa ny resaka rafitra an-tanatohatra zany ny toe-tsain'ny Andriamanelo, ny toe-tsain'ny rahalahin'ny Andriamanelo de Andriamanantany de ohatran'izay koa zany zah rehefa misy zavatra rafitra eo ka hoe tiany lehibe de akatoavina iny, tiany fahefanomenanao de tanterahana tsara iny. De midina atao amin'ny andriambonin'olona indray tsika zanak'Andriamanantany de ny zavatra misy andriambonin'olona de nahazo-tsodrany hoe tsy ho lay-by ianao tsy ho lay-bato lohany am'izay atao andidiny maro ary anapaka ny betsaka. Dikany zany lasa mpanapaka ny betsaka zany de miporofo ny tantara ny ainako zany satria misy ohatra hoe tao amin'ny orinasa anankiray zany tonga farany, zany hoe consultant banque mondiale daholo moa zany tam'izany fotoana zany de rehefa tonga zany zah tonga farany de niteny banque mondiale hoe be loatra ny fitantanantsika an'ireo consultant reo indrindra fa famakiana ny rapport fa manendreo olona ray ataontsika coordonnateur, zany hoe olona anankiray hitantana. De nandeha ny sivana zay nataon'rareo tany fa zah ny voatendry. Zany hoe lay rahan'andriambonin'olona zay nahazo sodrano hoe andidiny maro anapaka ny be zany no lasa midina aty amiko
de ohatr'izay ihany koa zany ny tonako ny fiainako satria za andidy maro anapaka ny be ary misy fotoana na représentant ny inona moa zany fikambanana panafricaine eto Madagasikara, misy fotoana directeur any anatin'ny ministera, ary misy fotoana ihany koa mandrindra resaka ONG mitarika resaka association, zany hoe le tsodrano tao anatin'ny andriambonin'olona zay andidy maro anapaka ny be zany no lasa iainako satria mitahay izy a, de am'izay fotoana zay a tanteraka zany zay zavatra zay. Aza tsinontsiniavina ny resaka firazananao, aza tsinontsiniavina reo sosiny tsara zay nisy tany am'ireo tantarany andohanao reo satria ianao no aty amin'ny farany atya mitondra ny raha rehetrarehetra. Avy amin'ny mamanay ohatra de zay tsy mahafotsy, de zany tsy mahay fotsy zany a mahay mivarotro zany, zay koa ohatra misy rahana tsy miambola, tsy miambodidy zay a, ary ny mampiavaka ny tsy miambola zay vao lafitiavana de mahay miady, ary izay rehefa miady a de tsy mbola resy zany misy ary mahay miady zay, fa tsy mbola nisy olona nisopatra anay ka tafavoaka velona, tsy misy olona nisotasota anay ka tafarina, fa zay miady aminay de potehanay daholo satria rahana tsy miambola ny aty anatinay. Ary ny akaiky indrindra ary a de ny dadako, nampiavaka an'izany dadako zany a de izy olona tsy mba marary mihitsy, averiko a, izy olona tsy mba narary zany mihitsy tamin'ny fiainany, de zay le toetra ny dadako tsy marary zay mihitsy a no midina aty amiko, de za koa le olona le tsy marary mihitsy ary tsy tia fanafody mbazaha, fa rehefa mba ohatrany hoe misy sery kely mandeha na misy zavatra miserana reny a de efa mandeha daholo aloha zany resaka tambavy sy ny resaka raokandro, satria reny ny voajanahary a nataoko amin'olombelona, amin'ny maha olombelona anahy, hitsapoko anahy, hikarakarako anahy, rehefa mandalo zay miserana kely zay de reny hitanareo anatin'ny publication ataoko reo isaky ny voalohany tena, isaky ny voalohany taona manao resaka publication hoe nanahoana ny taona lasa, de ao misy an'izany hoe 3 andro voan'ny sery, zay no ao anatin'ny herintaona zay fotsiny. Tamin'ny herintaona ary moa de tsisy mihitsy ny soritsaretina nandalo satria zay zo mbola fitahina avy amin'ny raiko zay olona tsy narary mihitsy ary tsy mihinana fanafody mbazaha. Eo zany mahazava-dehibe ny hoe mitaha ve ny razana sa tsy mitaha, ny anao arinao a de tsy fantatrao inona ny zavatra sosiny tsara nisy tany amin'ny tany, fa kosa ny razam-bazaha adama izy adama nanambady any Eva niteraka ny Kaina sy Abelina sy ny rehetrarehetrarehetrarehetra tsy fantatro akory fa any arina, ary nampimenary de mandeha zay de misy namana vao maraina de ozy izy ao anatin'ny publication hoe fiadanana ho any Jerosalema, de oza raha mba manana masombava miteny any rangaha iantso fiadanana, maninona tsy atao hoe fiadanana ambodin'ny sotry, fiadanana andramo manalina, satria zay aloha no misy atsika eto no nametrahan'ilay nahary atsika, ary tsy misy diso firenena zany fa eto no misy ny sosiny tsara izay toavitsika. Fantaro a ny toetoetra n'ireo olona ny andohanao, fantaro a ny tetiaran'ny razam-benao, fa reny no mamaritra ny toetranao aty arina aty, de iny no ento miaina ao anatin'ny fiarahamonina. Tsara tsodrano daholo ny taranaka rehetra ary misy tsara amin'ireny ny andohantsika reny, de tarafo tsara fa ny rahan'ireny olona reny no mifampita ka lasa aty amiko. Misy miteny hoe zay no razana, de hoe ny ra ma zay izy anahy, de zany hoe razana ra ma izao anahy, satria ny rahan'ireo olona reo ihany miampita aty amiko, tsisy idiran'ny rahan'ny Adama sy Eva, tsisy idiran'ny rahan'ny Jakoba, tsisy idiran'ny rahan'ny Davida, tsisy idiran'ny rahan'ny Jesosy, fa ireo ny andohako ireo no tsirinaina mifampita namolavolan'ny rahako, ary anatin'ny rano misy ny aina, misy ny fanahy, de iny mamolavola ny toetra. Mitaha ve ny razana ny valiny de eny, satria ny fahendrena rehetra avy amin'ireo olona reo no iainako, fa ny fitahiana de tsy midika mihitsy hoe vola, ny fitahiana de tsy midika mihitsy hoe zavatra azo sapaitanana, fa kosa ny fahendrena sy ny soa toavina avy amin'ireo ary ny afatra tsara napetrany no iainako amin'izao fotoana zao, de ny zavatra niainany, ny tsara niainany, ny lasa tsara iainako amin'izao fotoana zao a, de zay no hoe mitaha izy. Fitahiana avy aminy ny toetratsika ary fitahiana avy aminy ihany koa ny resaka toe-po sy ny toe-panahintsika, satria tsy nisy ary tsy olombelona be tahaka an'izao tsika ratsy avy amin'izy ireo. Maka sitraka indrindra nahatra nijery hatramin'ny farany, saotra indrindra.